Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Charbon-bout manolotra ho anao ny le Jite. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty le Jite miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia nosy iray, tsika iray. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le Jite. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Jovena, miaraka, Baria. Jovena, source d'énergie. Safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ny gadona teto tandrazana io atoandro ny ekipan'ny Bariany Madagasikara ny tsena azy ireo tety hivato ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement. Vao nivoaka ny fiaramanidina dia efa maro ireo olona niofahofa azy ireo. Afaliana no niainany reto mahery fon'ny firenena ireto ny fionana tamin'ny Malagasy taoriny ny fandraisana anjara tamin'ny Cannes. Ny fahitana an'izao fahatongavanay izao zany tena mahafinaritra be satria tsy napozinay mihitsy hoe navita an'izao zahay satria tsy napozinay koa fahatongavan'olona be dia be ohatr'izao tena mahafinaritra be tena tsy hitako ny zavatsy lazaina fa tena hoe fierté antsika malagasy mihitsy le izy. Voalohany aloha tena misaotra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay tonga nitsenanay teto amin'ny aéroport Ivato zany. Tena elaela ny somana baolina teto Madagasikara zany fa raiky ty zany tena spesialy. Tena faly aloha zahay na dia tany lavitra ara zay ny vahoaka malagasy teo akaikinay foana. Atsa tonga eto koa zahay dia tena faly amin'izay vahoaka maro izay nitsenanay eto amin'ny aéroport. Zaho aloha surprise be amiko izay faly be mahita ny vahoaka malagasy faly sy rava ohatran'izao dia mahafinaritra dia tsy taoko izay lazaina fa ny faly be to feno be ny fifaliako dia voilà faly. Fandresena lehibe nentin'ny Barea. Ny fandresena nentin'ny Barea androany dia Barea égale firaisan-kina, fihavanana, fitiavana, fifandeferana ary ataoko hoe firaisan'ny po ny malagasy rehetra. Izay no zava-dehibe nentin'ny Barea. 1/8 no eritreretinay miakatra quart de finale ary zareo zava-dehibe zany. Et je voulais remercier vraiment le capitaine, remercier notre cher Gaulle, vraiment il a tout fait. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny bosesika ny olona hijery ireto mpilalao Barea ireto, niteraka fitohanan'ny fiara lava reny tahaka izao ihany koa ny fivoahan'izy ireo teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Marihana fa vahoaka marobe no nanofahofa saina tamin'ny lalana no lalovan'izy ireo. Vao maraina dia efa tome fola ny seranam-piaramanidina Ivato nameny ny arabe tetỳ an-toerana ny Kiririoka sy ny Anjomara. Fitiavana no nanosika azy ireo raha ny nambara. Nisy ireo nandeha tongotra ny ala tany an-tranony, nisy ihany koa ny nanofa fiara mba hiarahana amin'ny fianakaviana, tao ihany koa ny mpinamana sy ny mpiara-miasa. Tea hita mivadana ireo mpilalao ny ankamaroan'ireo olona ary arahaba azy ireo tamin'ny ezaka vitany.
tamin'ny 67 tamin'ny 65 tonga taty ny fitiavana ny Barea ho an'ny Madagasikara dia mirary soa be dia be ho an'ny vahoaka malagasy dia ho an'ny Barea mankalaza Barea merci Barea zay avany anjahary nakaty dia fany ambomanariny zay no nakaty tena le Barea fa mahafinaritra ny nataony lisany na dia hoe trasy foany lisany dia miezaka foany fany 67 tao madinika dia hitsena Barea ny atongavana eto ambo mangidy apita tafika izay dia tamin'ny sivy sasany zao zay niala tany nanao spesialiny izay taorin'ny fandalovan'ny Barea tsiky sy afaliana no hita taratra teny amin'ny endriky ny mpanohana ny Barea saika nahita ny nandrasany avokoa ny rehetra Adrien zany Melvin anteratiana ibe tao anatin'ilay izy ie dommage aloha fa tsy hitanay fa ny lohany kely fotsiny hitanay na dia efa saiko maty any ary zay tonga taty jerena faly dia faly tompoko na hiasa aza ny maraina miaritra foana amin'ny tany baolina faly dia zay fa nahitany Melvin sy Maurice dia tiana foana rena dia resy arany tena mahafinaritra mihitsy fa dia tena tsy hitantsony zay hotely na fa feno loatra le afaliana dia ohatran'ny tena tsy dia misy zatra olona zay na betsaka tsy fa dia faly fa satria name voninahitra antsika malagasy ireo ekipa ireo toy izy fa tsara le ezaka za maka amin'ny bolida hatramin'ny farany milay ia nahita amin'ny bolida fa courage izy hitako hoe milay izy marina fa mbola maro ireo olona no nanaraka azy ireo hatrany Mahamasina toerana naovana ny lanonana goavana Tsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao ora izao araka ny hitantsika amin'izao dia fitohanana tanteraka ny ety Akorondrano miandry ny fahatongavany ekipa pirenena ny Baren'i Madagasikara mitohana avokoa na ny hoany amin'ny tsara sotra na ity lalana miverina izay andrasana ireo ekipa pirenena ireo mafana tanteraka ny ety antoerana ary tsy misy miala avokoa ireo mpanohana fa dia mbola ao anatiny ambiansa tanteraka amin'izay hoe fitsenana ny ekipa pirenena izay nambaran'izy ireo fa na efa miandroso miariva aza ny andro dia tsy maintsy iandry ary tsy maintsy jery mivantana n'izany ekipa pirenena malagasy miaro ny vonahim-pirenena tany Egypta izany andeha rahantsika ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ireo mpanohana mahafatrapo tety Akorondrano tety dawary nareo zao avy aiza no tonga ety avany tosy efa nanomana mihitsy hoe tsena Barea andro efa nanomana dia miaraka amin'izy nareo ny tonga ety rehetrarehetra fianakaviany reo efa mandroso miariva ny andro tsy kivy tsy maninana amin'ny roa maraina ary Barea avy any tosy tamin'ny firy ny ainga tany efa tamin'ny 12 efa mandroso miariva ny andro efa alina mbola hijanona ety ny andro foana miandry foana ahoana ny programa tamin'ny fiantsenana ny Barea andro ohatrany efa eto tamin'ny maraina efa maraina be ny efa teto eto zasy ny reniko zao ty dia eto zay sisy efa somary miariva ihany ny andro mbola hijanona eto hatramin'ny fandalovan'ny Barea hatramin'ny afomanga hono mbola misy afomanga dia mbola eto foana hatramin'ny afomanga isavy nareo no tonga hoe hitsena ny ekipa pirenetsika fianakaviana ray manontolo zandro karavany Miarinarivo any tasy io tonga eto alefa Barea mahafinaritra misaotra Barea merci
miandro fandalova zay fa tsy mipiry andalo eto izy dia mba hindrasana eto. Nareo zao avy aiza nanaraka an'io cortège io? Efa avy any Masay dia efa embouteillage be mihitsy any Masay amin'izao io dia feno olona be mihitsy araka lalana alefa barea. Traiza nanaraka an'io cortège io? Efa tsany vato nanaraka an'io fa somary mbola lavidavitra zandry zareo amin'izao. Ie. Za hoeny Mamasina sa? Dia hoeny Mamasina zao anaritra bisikileta sosina dia hoany Mamasina. Itsika sampany voaranjaikanina zava-dehibe ny zava-bitany Madagasikara. Eraka izao tontolo izao mahafantatra ny Madagasikara. Soixante-sept hectares. Efa programa mihitsy ny tsena Barea? Ie, dia efa programa. Tsy manina fa manohana foana izay go Barea, merci Barea. Tsisy miala eto zany. Noana Barea hatramin'ny farany elefa Barea, misaotra Barea. Barea foana e! Oe! Efa Barea! Zao avitany. Zay zao. Lulu ao Mamasina mifankahita na rapitso maraina nakatramin'ny rapitso hariva ary zay Barea foana zay. Merci Barea. Nanahoana ny fihetseham-po tamin'ny nahita an'ilay mpilalao nidina ny fiaramanidina? Faly, tena faly. Na dia nisy tsy ampy ary ry zalava feno tomofitra olona ny tanàna, feno tena feno. Zay zao avany tena mbola tsara ny sakafo hatramin'ny maraina fa efa tany ny andro tany zao mbola ty. Tsisy miala eto nakatramin'ny rapitso hariva ary. Oe! Alefa Barea! Amin'izao ora izao ihany koa no mandalo aty amin'ny faritra Korondrano ny fiarabe izay mitondra ireo ekipan'ny Barean'ny Madagasikara. Mazava ho azy fa dia mbola feno olona aty an-toerana mifanitsakitra ary mifanindran-dalana amin'izay ihany koa dia mbola mafaratra ny ambiance. Nafinaritra be, tena nafinaritra. Tena mampetana amin'ny saina noho ny maha malagasy. Tena faly izay. Carolis. Enasany ale menamena volo fa tsy fatako izay anarany. Fa ny tena faniriako izany mba anaraka an'ireny ny zanako fa Roland zanako e. Dia mba anaraka ny dian'ireny.
faly kia sady manala zay zao sady mirevirevy no afahany fony vahoaka mihitsy zany le izy dia milay be zay maka ray manontolo amin'ny zareo tiako daholo izy rehetrarehetra tiako daholo ny fihetsem-po tena nafinaritra tsara be mihitsiny fafaliana tanteraka mihitsiny nandray zareo teto alefa parea Misaroa ny sidina nitondra ireo malagasy anjatony nanatrika ny lalao ampahefantalana tany Egypte. Nisy tamin'ireo mpandeha no efa nijery ny lalao tany Alexandrie tamin'ny ampavalon-dalana. Mbola any anaty fiaramanidina izotra ho an'ny Caire dia efa manjaka sahady ny hafanampo amin'ny fanohanana ny Barea. Tonga somatsara eto amin'ny seranam-piaramanidiny Caire nahasarika ny rehetra ny fakana sary miaraka amin'ny amboara miloko ranom-bolamena. Ny roso tamin'ny fiaraha-misakafo kosa avy eo. Vavahadin'ny kianjany Al-Salam, entitra ny fanaraha-maso, misaraka ny fidiran'ny lahy sy ny vavy anamorana ny fisavana. Misy amin'ny mpijery eto no efatra amin'ny nanomboan'ny kanina no taty Egypte ary mandray an-tanana ny fikarakarana azy ireo ny diaspora malagasy aty an-toerana. Andray tsara ny diaspora malagasy mipetraka eto Egypte. Sakafo malagasy nandrahoana zareo diaspora reo sakafo hoaninay tany amin'ny hôtely ipetrahanay. Ma musulman ana satria ty pays musulman zany tsisy problème. Fa hoe le zareo tsy musulman tena miadana manao fitafy zay atao ny mivavaka amin'ny église ivavahany tsisy problème. Milamina ty zany tsy mitovy amin'le hoe pays arabe sasany. Tsy nahatombona ny ankamaroan'ny mpijery nandritra ny lalao. Hitantaratra amin'ny endrika sy ny fihetsika izy ireo ihany koa hoe mitaintaina. Na izany aza ankilan'izay tsy nitsahatra fa nanakoako eran'ny kianja ny ikam-panentanana samihafa. Tsy tafita amin'ny dingan'ny manasadalana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Saingy tsy nitsanga-menatra ireo nanatrika mivantana ny lalao taty Egypte ka fisaorana no nasitrin'izy ireo ny Barea ny Madagasikara. Tsy mamenana no miteny an'izany mahainotsika ry zareo. Après mila mbola misy niezaka zany tao anatin'ny valo voalohany teto Afrika tsika teto raha te ho any amin'ny efatra tsara indrindra mbola misy ezaka zany. Samy manana ny antoko azy zany fa ny zava-dehibe ngamba zay joueur nanao ny mety indrindra sy zavatra taty aminay dia reny vokatra fa dia mbola mila mianatra tsika. Ny sesisesy ny fanehoan-kevitra tao aorian'ny lalao ny fanandrinan'ny Barea sy ny ekipa-pirenen'ny Tunisie
manana ny fomba fijeriny ihany koa ireo malagasy tonga taty amin'ny kianjany Al-Salam. Vao maika hitako hoe napihetsika ny ampony vahoaka izay tonga tatia ny zava-nisy satria tsy nijery an'ilay faresena ilay olona ninona faresena tsy nijery ny fa nijery ny hoavy ny baolina kitra ao Madagascar. Toujours, même si on a eu une défaite, mais toujours on est derrière vous parce que vous nous avez fait vibrer nos cœurs. Dingana lavitra be le quart de finale tena zava-dehibe dia makasitraka amin'ny Barea fa Barea foana. Vous avez commencé et maintenant tout le peuple malagasy va aussi suivre vos pas et nous sommes là pour vous soutenir et on va essayer de progresser, on va bien se préparer cette fois-ci, en fait ce n'est que le début, dans 2 ans j'espère qu'on va encore participer et on va vous soutenir à fond pour afin qu'on puisse aller encore plus loin. Voilà. Tsy mbola nivoaka hatramin'izao ny fampiarana ilay didy ijolana mikasika ny lalàna mifeny antoko-mpanohitra nivoaka tamin'ny taona 2014. Namerina nampatsiahy ireo voalaza ao anatin'io lalàna 2014 tsipika 412 io sy ny mahazava-dehibe ny fitsanganana ny lehiben'ny mpanohitra mba hisia ny demokrasia tena izy eto amin'ny firenena i Maître Antra Razafy Manatsoa androany. Tsy fanoerana bontolo na fitsikirana fahatany hoe izy no ataon'ny lehiben'ny mpanohitra fa milaza izay hitany fa tsy mety ary manolotra soso-kevitra. Nambarany ihany koa ankoatr'izay fa manana ny sata manokana amin'ny azy ny lehiben'ny mpanohitra. Raha ohatra ka sanatria tsy mifanaraka ny antoko-mpanohitra rehetra izay milaza fa mpanohitra sy manaraka ny lalàna zany hoe izy ny antoko-mpanohitra fa tsy hoe izay miteny hoe za dia mpanohitra dia izy izay le manaraka n'ilay fepetra dia raha sanatria tsy mifanaraka ireo olona ireo mifanendrena ny lehiben'ny mpanohitra dia ny lalàna io ihany no miteny hoe iza aoriana fifidianana solombavam-bahoaka dia izay lehibena parti manana suffrage exprimé be indrindra, manana vato be indrindra izy tsy miteny hoe manana député be indrindra fa manana suffrage exprimé be indrindra no tonga dia lasa lehiben'ny mpanohitra ofisialy na izy koa manohendry zay lehiben'ny mpanohitra ofisialy. No tanterahina androany tety Tanjombato ny kongresy ny antoko-tima izay nijoro antoko-mpanohitra araka ny fanambaran'izy ireo ofisialy. Nisongadina nandritra ity kongresy ity ny fanovana ny firafitry ny antoko-tima ho toy izao. Ty misy président za zay. Andrevana. Dia reto misy vice-président politique. Ty représentant ny rectime. Reto zany zao le rectime. Dia ty misy vice-président socio-économique. Le ara-teo kareny zay sy ny ara-sosialy. Dia reo zany miresaka. Ireo mampita makany amiko hoe zao ny zavatra ilaina. Dia ty le G nanontaniany le rangahy anankiray teo. Ty le G zay miaraka ny porte-parole sy ny mpanao communication. Dia ato reo député reo ilazan'izy. Tanao satria ty zany zay nahafazy. Nampiderinao daholo le député reo. Ty député ty. Dia ty le think tank ty reo le conseiller nafarana anorevitra. Dia reto zay le rectime, distime, comtime, foctime. Isan'ny notanterahina nandritra ity kongresy ity ihany koa ny fitondranam-bavaka ireo solombavam-bahoaka ny antoko-tima. Ho tanterahina ny volana septambra izao ny lobary andasy momba ny fizahan'ny tanjo sy ny fitaterana. Tanjona ao anatin'izany hanokatra lalam-piarina vaovao an'ny Madagasikara ary hanatsarana ny sehatra ny fizahan'ny tany malagasy. Fa indondra rano ny ministera tompon'andraikitra sy ny fiadidinan'ny repoblika ao anatin'izany ny hanokafana ny lanitry Madagasikara. Isy ihany koa ny fanatsarana ny tolotra momba ny fizahan-tany toy ny trano fandraisam-bahiny, ireo toerana fitsangatsanganana sy manana ny tantarany ary valan-javaboary ho singanina amin'ireny lakan-drano ny Pongalanina. Eo ihany koa amin'ny fantatsika tsika koa manana an'ireny fleuve reny na canal reny zany resana fotsiny ny canal de Pongalanina ohatra. Dia io ihany koa zany dia sy maintsy aborobona ihany koa dia manomboka avy eo dia efa afaka miteny ihany koa tsika zany fa io canal io alohan'ny farantaona
dia manomboka hatrany manakarany mananjary parapatonga any Tomasina ka hatrany 10 pointe mihitsy ary dia tsy maintsy ho opérationnel zany hoe azo navigena. Amin'izao fotoana izao zany efa napetraka ihany koa ny tetikady rehetra, efa eo moa le matériel rehetrarehetra azahoana manokatra an'izay canal de Pangalane izay. Miantso ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola ny ministera mba hifanampy amin'izy ireo mba hatrarana ny vina mpizahatany 10 hetsy amin'ny taona 2022. Olona matianina no irian'izy ireo hiarahana miasa. Anisan'ny tetika sagoavana ny fanitarana ireo seranam-piaramanidina rehetra sy seranatsambo mba ahafana mifamezibezy bebe kokoa ary ampivoarana ny toe-karem-pirenena. Ny eran'izao ny aéroport rehetra eran'i Madagasikara dia tokony andray an'ireny vol long courrier ireny, zany hoe tsy voatery mandalo eto Antananarivo zany vao hoe makany Majunga ohatra na makany Nosy na makany Edego, fa hoe ny aéroport rehetra eran'i Madagasikara dia azon'ireny gros porteur ireny atongavana, satria raha tiantsika sokafana ilay sehatry ny fizahatany dia tsy maintsy tsika hoe mametraka koa rafitra any amin'ireny faritra rehetrarehetra ireny. Lahara-pahamehana ao anatin'ny Wave Madagasikara ny ahafahan'ireo mpampiasa vola miaona amin'ireo olona manana tetikasa ary hiarahan'izy ireo miara-miasa akaiky. Marina fa 17 septambra izao no anatanterahana ny lobary andasy momba ny fizahantany, fotoana izay mifanaraka amin'ny tetikasan'ny filoha ao anatin'ny IEM. Tenikely amin'izao fahatongavan'ny Barea eto Madagasikara izao. Mahafaly le fahatongavana na dia somary nampalahelo nisy faharitsena kely ary fa mba niezaka be zany le Barea dia mba nampiakatra avy dia avy ny performance malagasy le izy. Zay ngamba ny tenikely mba azoko lazaina. Raha so amin'ny Barea dia manentana anareo azakivy mbola mba ho lasa ambonimbonitsika amin'ny manaraka. Mahafinaritra be ny zava-bitanareo ry zalava dia tohizo hatramin'ny farany. Makasitraka anareo hatramin'ny farany ny tenanay. Zay vahoaka malagasy ray manontolo. Tena faly mihitsy ny fonay rehetra malagasy hitsenana azy izao amin'ny zavaradika be da be vita satria sady nampiray malagasy izy ny tena reharehan'izao tontolo izao e. Nahafinaritra anay mihitsy natao sady manatabatsa amin'ny malagasy izy dia tena hoentina hatram'izay zany tsika zany tafakatsa finaly izany fa tsika malagasy tena mahay tsika indrindra fa karoliste tonga dia milay izy. Tena faly aloha mahita an'le fahatongavany fandraisen'ny Barea zany dia teo amin'ny hoe quart de finale fa tena voninahitra be ao malagasy na zay fa tsy hamezatsy ny azy satria mahay le mpilalao-tsika tena mahay tena mahay fa mahay noho izy koa zany le adversaire dia reny moa ny zava-misy dia isaorantsika anazy isaoran'Andriamanitra koa fa tena mahafinaritra le ananatra ny voninahitra avy ny tena Madagasikara mihitsy le Barea. Faly zany vao tonga Barea faly mihitsy zay ihany. Faly mihitsy ary tena makasitraka fa tena nanao ny haintsy zavatra izy tondra ny reharehan'ny Madagasikara dia faly fa hitsenana azy mpifaliana mihitsy ny hitsenana ny Barea androany. Teniko izany zaloha faly satria voninahitra ho an'ny firenena no na dia tsy tafakatra tany amin'ny finale tsika fa teo amin'ny quart de finale dia efa voninahitra ho antsika lehibe zany. Ny Barea zany nitondra ny lazan'ny Madagasikara teo anatrehan'izao tontolo izao dia alefa foana Barea. Makasitraka zany makasitraka amin'ny Barea noho ny asa vita satria zany dia nampiakatra ny am-pirenena malagasy izy tsy hoe resy amintsika zany fa mandresy izy amintsika ary izy dia nampiombona bebe kokoa ho antsika malagasy zany fa io zany misy ny manakihana mantsana kanefa na izany raha tsy tokony anakihana fa tsika tsy ho vazaha mihitsy fa tsika dia gasy dia ny tsika gasy ihany no alaintsika dia alefa Barea dia courage foana Barea. Inona mety hoe lalao mbola irianao andraisan'ny Barea anjara? Za tena mbola maniry aho hoe mba afarafara any raha mba misy hoe na Jeux olympique na ny resaka mondial mba ho tafakatra amin'izany sehatra zany Madagasikara. Coupe du monde, coupe d'Afrique zay. Ny zava-dehibe indrindra dia mifandraisan'ny Barea anjara any amin'ny mondial. Zay mba faniriko zany amin'ireo ekipa amin'ny Barea. Misaotra anao Nicolas Dupuy fa ianao ny tena lehibe nahatonga an'izao. Tena lasa lavitra zany. Tena lasa lavitra mihitsy hoe tsy haiko hoe inona le dingana fa miankina amintsika malagasy rehetrarehetra amin'ny fanohanana azy amin'ny fanomanana ny rehetrarehetra. Ndretsaretsa mihitsy zany
satria mahafinaritra izy tena lasa nitambatra daholo zany malagasy rehetrarehetra na dia teo le resaka politika adiny tanteraka e na sy mivary amin'ilay tsara mihitsy mivary atsika. Zaho zao tena tiako rehetra mandray tonga any mondial mihitsy le baria ary tena vita mihitsy nefany tonga any quart de finale koa rehetra mandray mondial reo. Mbola misy ny lalao ataon'ny Barea e, mbola misy fa efa henoko programme le izany fa tsy anina fa mbola misy. Mety hoe ankoatran'ny kanina iny ihany koa no mety hoe irinao mbola andraisany Barea anjara ohatra. Hanao mondial. Mba ho tafakatra amin'ny dingana manaraka kokoa izy amin'ny mondial any e dia mba mitondra mbavaka trano any Barea mba ho tafita hatrany amin'izay dingana rehetra ao ataony. Za zany maniry amin'ny lalao manaraka hiatrehany Barea any amin'ny lalao mondial mihitsy ny tena iriko. Ie. Andraisany Barea anjara ankoatran'iny kanina iny. Lalao andrasako zany sy andrasantsika moa zany e dia mba hikarany any amin'ny championnat inona moa zany any amin'ny tena le mondial zay zany tena andrasa satria izy tena izy aloha mahay e tena mahay izy ary matoraka an'ireny efa hitantsika ireny izy. Esatra betsaka Barea tamin'ny zava-bita rehetrarehetra fa mahafinaritra. Mpianatra dimanjato no navoaka ny Université privée de Madagascar tamin'ity androany ity, misy ireo nanaraka ny Mitoetra ny fanomezany Canal 7 vidéo fahafampo antsika rehetra mpankafy ny horonan-tsary mietsika. Isantatra izany ny horonan-tsary Dia Seul, horonan-tsary vaovao be ahitana ny Anne Hathaway sy Rebel Wilson etsy amin'ny plaza Ampeflo. Ie, fotoana indray jerentsika horonan-tsary satria efa manomboka miditra anko ny akamaroan'ny olona ao anatin'ny hoe fialan-tsasatra mety elaela anko tsika tsy nijery hoe horonan-tsary teo amin'ny plaza dia ho avy ilay horonan-tsary vaovao be. Ireo mo horonan-tsary moa zany satria maromaro no anisan'ny hoe ho jerentsika amin'io herinandro ho avy io anisan'ny horonan-tsary anankiray voalohany izay be dia be ny andry azy any ivelany any dia tsy atao diso anjara isika eto Madagasikara ho an'ireo izay tia mitsikitsiky ho an'ireo izay tia film d'action ihany koa satria dia hitambatra ao anatin'izany horonan-tsary hoe Dia Seul izany ity karazana ina moa zany sokajana horonan-tsary nolazaiko teo zay anisan'ny tsara satria dia ampiomeny rehetra izay atantsika ny anatao hoe izay efa mpilalao horonan-tsary malaza moa zany ao anatin'izay somary lalao arinakiazy kely ry zareo ao anatin'ilay izy Ny zoma 20 Jolay izao no andehanany horonan-tsary io indroa miataona amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora. Ho an'ireo izay tsy afaka dia mbola ho averina izany sabotsy 17 Jolay amin'ny 10 ora ary ny zoma 2 Aogositra amin'ny 10 ora sy amin'ny 12 ora atoandro. Isy anko anefa na izanaty izany ara ny horonan-tsary miaina natao ho an'ny ankizy ihany koa na ny olon-dehibe satria dia efa nisy ny andiany voalohany ataona maro lasa izay dia nampiomeny olona na ampifaly ny olona ary tiany olona izany hoe Comme des Bêtes na ny The Secret Life of Pets izany dia ivoaka ny andiany faharoa dia ho jerentsika ao amin'ny plaza ihany koa io horonan-tsary miaina io.
misy ankeo anefa naizana zany raha ireo zay ataontsika hoe blockbuster daholo ireo fa nisan'ny betsaka ihany koa ny miandry azy dia ny Hobson Show zany hoe karazana spin-off izy io nisan'ny personnage entsika sy hitantsika tao anatin'ny Fast and Furious ho an'ireo zay nanaraka ny Fast and Furious mahafantatra tsara ny Hobson Show dia ma spin-off azy dia nibataina ny personnagen'izy mirahalahy zany hoe lalaovin'ny Jason Statham sy Dwayne Johnson moa zany no ma Hobson sy Show azy zany hoe tsy ho toyany fa spin-off izy io dia izy ihany koa ny fandefasantsika an'izay ao amin'ny plaza ao manteny izao fandaram-potoana anao fa dia afana be isika ao ary orona tsara vaovao be daholo mazava ho azy no alefantsika ao amin'ny plaza. Atsidika trano fa 5,000 monja ny vidim-pidirana azonao atao ny manao famandriana dia amin'izao eny amin'ny plaza Ampeflo na ety amin'ny foibe ny Canal 7 vidéo ety Akorondrano. Tsy azo antoka ny fiarovana ny mombamomba ny mpiserasera ao anaty Facebook hoy ny ministera ny fitsarana any Amerika. Noho izany, voasazy andohonitra hatramin'ny 5 tapitrisa dolara na manodidina ny 8.10 miliara ariary ity tambazotra serasera matanjaka voalohany eran-tany ity. Araka mifantatra dia roa lavitrisa sy 700 tapitrisa amin'izao fotoana ny isan'ireo mpampiasa ny Facebook ary isan'ireo orinasa mampidi-bola be indrindra eran-tany izy io. Tamin'ny taona 2014 farany teo izao, tafakatra hatramin'ny 2.20 miliara dolara na manodidina ny 4 miliara ariary ny vola niditra raha 5.20 miliara dolara ny total ny vola mihodina ao amin'ny orinasa. Ity orinasa ny Mark Zuckerberg ity anefa ny tsy azo antoka indrindra ny fiarovana ireo mpiserasera ao aminy araka ny fanadihadiana nataony sampandrara misahana manokana ny tontolon'ny serasera tsy ny fitsarana Amerikanina. Tsy ahivina fa efa tamin'ny taona 2014 no efa nataony fifanarahana mahakasika ny fiantohana ny fiarovana ireo mpampiasa tambazotra serasera. Isan'ireo mpikambana mavitrika tamin'izany ny Facebook. Taorindra raha Cambridge Analytica tamin'ny taondasa nefa izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Facebook no niatombohan'ny fanadihadiana ary nitarika hatramin'izao fanasaziana azy izao. Alaivosaratsena nge ao anaty fiaramanidina eny ampanidinana ambony eny no misy manao fihetsika toy izao. Misy folo reto tovavy reto izay ao amin'ny vondrona antsoina hoe Yvonne de Mol, mpandihy opéra avy any La Frantsa. Rehetra kelikely tao anatin'ilay fiaramanidina ilay mozikany Tchaikovsky mitondra ny lohateny hoe Lac des Cygnes. Tsy nanam-ponenina ireo mpandefa nitsangana moramora teo amin'ny toerana izy folo miravavy ary nilahatra teo amin'ny lalantsara. Ny afaka tsy tomy mahazatra nefa mifandidy eto fa nampiarahana tamin'ny fandehan'ilay fiaramanidina ny filantony. Tamin'ny asabotsy teo ny trangan'ity seho hafa kely ity ao amin'ny sidina AF 117 avy any Shanghai Chine ho an'ny Paris ilay fiaramanidina teto. Araka mifantatra dia avy nitety faritra maro tany Azia ireto mpandeha ireto ary nambarany fa te hizarany sanganasany tamin'ireo mpandeha izy antony nanaovany izao fihetsika hafa kely izao. Tsy izany velively nefa ny hevitr'ireo mpandeha sasany fa mety hoe fanifanaran'ny vondrona opéra sy ny Air France ity seho nataon'izy folo mirahavavy ity. Un malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Charbon bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le Jite. Afa mihitsy ny fety miaraka ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Jovena, Yaraka, Maria. Jovena, source d'énergie. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara, tato anaty le Jite, miaraka amin'ny tsaradia. Tsaradia, nosy iray, tsika iray. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Slippy. Enao koa, raha tianao ny zanakao, safidio Slippy.